Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Efa nivoaka tamin'ny farany herinandro lasa iny ny didim-pitondrana ananganan'ilay komite interministeriel andrafitra ny fanatsarana ny lalam-pifidianana raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny seni. Tsy mbola misy ny fahafantarana ny fisian'io didim-pitondrana io sy ny votoantana nefa hatramin'izao. Ampiasaina manomboky ny voalohan'ny volana septambra izao ilay logiciel anatanterahany ireo mpandraraha fifanankalozana amin'ny fampiasana vola vahiny. Analana ny fampaisana taratasy sy ny fahataran'ny fahatongavan'ny vola vahiny no fampiasana io logiciel io. Tsy mbola tanteraka ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny arenan-kibon'ny tany. Manara-maso ny famolavolana sy ho fampiarana io lalàna io ny banky iraisam-pirenena. Nitsidika ny faritra Tomasina ny Miss Jeunesse Madagasikara sy ny Miss Jeunesse World ary ireo delegasiona miaraka taminy ny farany herinandro teo. Fiaramasy amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny komity mpikarakara ary ny Cool TV FM no nahafana nantanteraka izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tondraky ny rano tanteraka ny tanànan'ny Houston izay tanàna maro olona indrindra ao Etazonia. Ny rivo mahery Harvey no niteraka izany, nilaza ny ho avy any toerana rampitso ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump. Ny andedinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovao ny Cool TV any amin'ny faritra indrindra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity efa nivoaka tamin'ny farany herinandro lasa iny ny didim-pitondrana ananganan'ilay komite interministeriel andrafitra ny fanatsarana ny lalam-pifidianana hatramin'izao anefa dia mbola tsy nampafantarana ny be sy ny maro ny anaran'ireo olona andrafitra izany fanediny Andra Arson. Roa volana mahery tao aorian'ny lanoloran'ilay komisiona nahitana mpanao politika sy fiarahamonina sivily nanolotra sosokevitra ho fanatsarana ny lalam-pifidianana nivoaka ny didim-pitondrana ananganan'ilay komite interministeriel andrafitra rijatseny ho fanatsarana ny lalam-pifidianana ny faran'ny herinandro lasa teo araka ny didim-panjakana 17 Tsipika Rais Ronjato tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Martsa 17 hatramin'izao anefa dia mbola tsy nampahafantarana ny be sy ny maro ny anaran'ireo olona andrafitra izany komite interministeriel izany. Ny amin'ny vaovao fantatra momba ity komite interministeriel ity dia amin'ny fisian'ny fiantsoana fivoriana voalohany amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny fandravetana ny rijateny no fanatsarana lalam-pifidianana no andraikitra ny lalàna amin'ity komite interministeriel ity miainga avy amin'ilay tolo-kevitra narosan'ilay komision consultative izay nahitandreo solitena avy amin'ny sehatra maro misahana ny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena ary ny solitena avy amin'ny antoko politika. Andrasana ao ireny fivoriana voalohany ity komite interministeriel ity ny tety andro marina hamitana izy ireo ny rijateny ho fanatsarana lalam-pifidianana amin'izao herintaona mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Mampapetra-panontaniana ny mpanara-baovao nefa ny amin'ny tsifisimy mangarahara avy amin'ny gouvernement ho fampahafantarana ireo olona mpikambana ao anatin'ity komite interministeriel ity satria ve mahakasika ny fifidianana no antony izany. Mampametra-panontaniana ny fifangaroan'ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-piangonana eto amin'ny firenena tsy voahaja ny laïcité de l'État manoloana ny fidiran'ny mpanao politika sy ny mpitondra amin'ny raharaham-piangonana. Fizora Valy.
ao anatin'ny fanatanterahana na vaovana natanteraka fivoriam-be samihafa fanaony isan-taona ny fiangonana mikambana eo anivon'ny FFKM. Ohatra amin'izany fivoriam-be faraka amin'ny fitopolo ny FLM tany Farimena, ny feonamben'ny sampana samihafa sy ny fanokafana ny fahadimapolo taona ny FJKM, ny andro nasional ny zaza katolika tany Morondava sy ny maro hafa. Ankilany, mandeha ihany koa ny fisehoana sy endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ataon'ny mpanao politika toy ny filoha teo aloha sy ny filoham-pirenena Amperinasy izay namoahana fanambarana samihafa momba ny diany tamin'ny fanatrehana ireny feonana ireny. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena ny amin'ny fanajana ny laïcité de l'État izay voasoratra mazava ao amin'ny andinin'ny faharoa ny lalam-panorenana. Voalaza ao amin'io andinin'io fa misaraka mazava ny raharaham-panjakana sy ny rafitra ra-pivavahana ary ireo solotena am-piangonana. Voararany lalàna ny fampidiran'izy ireo amin'ny raharaha ataony avy. Atao fitaovana politika avy ny fiangonana. Ankoatr'io, teboka maro ao anatin'ny lalam-panorenana ihany koa no tsy voahaja eto amin'ny firenena raha tsy resaka fa tsy nisy savarananto fotsiny. Fanajana ny zo sy sata raisam-pirenena amin'ny fenjon'olombelona, fitantanana aradrarany ny harem-pirenena ho an'ny tombontsoan'ny maronisy, fanafoanana ny tsy maty manota, ny kolikoly sy ny tsy fitoviana, ny fisaraha-pahefana amin'ny fanarahana ny fitsipiky ny tany demokratika, santionany amin'ireo voarakitra ao anatin'ny lalàna tsara rafitra voalaza ny savaranando ny lalam-panorenana malagasy, saingy tsy hita soratra izay fampiarana azy. Ampiasaina manomboka ny voalohan'ny volana septambra izao ilay logiciel anatanteran'ireo mpandraraha fifanakalozana amin'ny fampiasana vola vahiny. Tsy intsony araka izany ny antota taratasy marobe izay manano sarotra ny fanaramaso azy fezora faletrana. Ny voalohan'ny volana septambra izao no ampiarina ny système intégré de gestion des opérations de change na SIGOC izay fitaovana manaraka ny toetry ny andro ampiasana internet ho an'ny fitantanana ny fifanakalozana amin'ny vola vahiny sy ahafahana manaramaso izany eto amintsika. Ny seritry ny fanondranana sy ny fanafarana hatreto no voakasika izany raha ny fanazavana. Fa raha ohatra ka niditra tamin'ity dématérialisation ity zany itsika amin'izao fotoana izao dia efa tonga dia efa ampidirinao fotsiny le taratasy, tsy mila taratasy hoe mivezivezy tsony na le mpandraraha zany afaka mangataka le domiciliation moa fomba filazana azy en ligne dia tsy mila taratasy mivezivezy tsony mihitsy zany. Fa amin'izao fotoana izao zany mbola ny resaka fanondranana sy fanafarana ihany zany zao no misy amin'izao fotoana izao. Banky daholo ihany no tokony hidiran'ny vola sy voan'ny vola amin'izao fotoana izao. Sarotra ry ahitana tsy fanarahan-dalàna ity setra ity eto amintsika raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana ary mpitona kosa ny fahazoana toro amin'ny fampiasana ny SIGOC ialana amin'ny tsy famerenam-bola na ny rapatriement de devise. Raha ohatra ka ny anao tsy fanarahan-dalàna dia mora narahana izy ity hoe amin'ny fomba roviana tokony hanao rapatriement de devise le opérateur tonga dia mora hita angianao anatin'ity système ity izy hoe zao dia ny rapatriement de devise dia tonga dia voara-maso hoe raha vao 90 jours ohatra ilay izy, raha vao 30 jours izy tsy mandefa dia efa misy signal na fa misy zavatra omeny io système io amin'ny opérateur entonareo mbola tsy vitanareo ilay izy. Mora narahana maso amin'ireo le zay tady tsy hanao an'izay famerenam-bola zay na le rapatriement de devise le opérateur. Raha ny fanazavana trany, tsy maintsy misoratra anarana sy manana kaonty ireo mpandraraha amin'ny fampiasana ity fitaovana ity. Raha vao tsy tafiditra anatin'ny système mihitsy zany izy manao le opération dia tsisy tonga dia bloquer douane zany ny opération rehetrarehetra, tsy manao débarquement lenta na douane sady tsy manao embarquement. Zay no mahatonga izy tsy maintsy mandany compte daholo le olona manao an'ilay izy. Tsisy intsony araka izany ny fampiasana antota taratasy amin'ny fifanakalozana ara-barotra, ampiasana vola vahiny ataon'ny mpandraraha. Raha tsy haivina, didim-panjakana laharana 724 220 tamin'ny volana febroary 724 no mametra ny fepetra sy ny fampiasana ny SIGOC. Ny 14 Jolay no efa nipetraka sy niasa teny anivon'ny banky ity fitaovana ity. Ny voalohan'ny volana septambra kosa no isokatra ho an'ny mpandraraha mampiasa ny vola vahiny misehatra amin'ny fanondranana sy ny fanafarana entana.
Mifandray tsara amin'ny filoham-pirenena ny tenako hoe Narson Rafidy manana ministry ny fanajariana ny tany teo aloha manoloana ireo asa goavana. Maro tsy vitany ity ministra teo aloha ity andrasana amin'ny ministra vaovao ny fahavidan'ireo asa ireo fanadadiny Yona Saina. Fanontaniana maro no apetraky ny mpanara-baovao ny amin'ny antony nanoloana ny ministra misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana. Miantovana avokoa raha ny hita ny asa natao andraisana ny feonana ny tampon'ny frankofônia izay voalaza fa hotohizana tao aoriana hetsika. Hatramin'izao anefa na ny lalana mampifandray ny Vatsoavo Masoandro na ny toerana natao ho vilazin'ny frankofônia tsy vita araka ny tokony ho izy no lazaina tany am-piandohana. Nanamafy anefa ny tenany fa tsy isan'ny nanalana azy tamin'io toerana io izany. Bolo politika nasionalina ny AJM mantenako. Afa ny sasany zay tsy miamboadidy dia manaraka iny foana nametrahananay teo amin'ny filoham-pirenena nametraka anay izy ihany koa manana droit manalana teo dia manaraka zay tokony fantatry ny filoham-pirenena fa mety amin'ny firenena ary tsy maintsy fitainay. Nafahana ihany koa andray andraikitra vaovao andray andraikitra hafa indray na inona dia andraikitra nokona amin'ny firenena izany. Tsy andeha oeria tokotany aho fa miandry eto aho miaraka amin'ny filoham-pirenena. Miandry arak'izany ny mpanara-baovao ny amin'izay toerana nametrahan'ny filoham-pirenena ity ministra teo aloha ity. Raha ny asa vitany nandritra izay fehimpotoana ny tantanan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay, nisy ny asa vita saingy maro ihany koa ny tsy totosa antsakany sy andavany na dia nandaniana volam-bahoaka amantapitrisany maro azy toa ny village voary sy ny lalana Ivato Tsarasotra. Manoloana izany vokatra azo tsapaitanana tamberina andraikitra ireo no andrasana amin'ny ministra vaovao amin'izao fanendrena azy zao raha ny fanazavana. Ilany fanarahanay dia hoe misy obligation de résultat izy ary tsy obligation de résultat ihany fa misy obligation de redevabilité. Tsy maintsy redevable amin'ny vahoaka malagasy, redevable amin'ny firenena izay olona mandray anjara amin'ny fitantanana zany département ministériel. Ho an'ny mpandinika ny fiainam-pirenena tsy vao izao no nahenona kabary tsara lahatra toy izany tato anatin'ity fitondrana rajonary mampianina ity toa ny hoe gouvernement de combat izay tsy hita marina hatramin'izao hoe inona io combat io. Tsy hita nefa ny fiovana amin'ireo olona andrasana hitondra fanovana, fomba fanao izay isan'ny nampiavaka ity fitondrana ity nandritra ny 4 taona izao. Ny fifidianana amin'ny taona 2024 no hany vahaolana hitan'ny Premier Ministre teo aloha Général Camille Vidal amin'izao raharaham-pirenena misy ankehitriny izao sy ny fanoloana sy ny fanovana ny ministra farany teo. Fanampanazavana. Tsara ny manambara fa hoe gagagaga ary somary sahiran-tsaina ihany amin'ny zava-misy. Izy moa no mitondra amin'izao fotoana zao, izy tokoa ny tompon'ny firenena izy ny sasasasany ao amin'ny fitondrana. Fa mahagaga anay fotsiny hoe ny fanovana ny ministre des Affaires étrangères ve na ny fanovana ny ministre ny aménagement no amahaolana eo anivon'ny kolikoly ny corruption, indrindra moa ny insécurité. Maninona moa ny domaine ny insécurité tsy jerena hoe ahoana ny tokony ho jerena mba amahana vahaolana. Voamaly zao avy any Berlin nisy andiana mpampianatra hiakatra titulaire hoe anatina fiofanana voasakana teny an-dalana voasakany daly. Misy eo amin'ny 50 mahery eo ny zareo tao anaty tomobile dia lasa dolo ny fananan'ireo olona reo na vola zany na volamena na finday na telefony. Raha fantatrareo zahay eo amin'ny Armadady miandry ny 2018 efa tsisy zavatra azo lazaina intsony fa dia aiza ve ministra efa tsy teo taloha no averin'Andriamandeha mandeha efa maninona zay ve tsy mba misy olona hafa ve fa olona fanesonina dia averin'Andriamandeha mandeha. Enim-bola taorian'ny famaizana ireo trano tao Antsakabary ny 12 febroary lasa teo tonga tany antoerany ministry ny mponina Ontira Realy. Ny zoma 15 aogositra lasa teo nanolotra fanitso sy fanampiana ho an'ireo trabonina. Fanadina. Raha andraikitry ny BNGRC ny fanampiana vonjy-rano vaky na urgence tamin'ireny zava-nitranga tany Antsakabary ireny dia ny ministeran'ny mponina kosa no misana ny asa fanarenana ny fotom-piveloman'ny mponina na ny relèvement post-catastrophe. Nidina tany Antsakabary noho izany ny ministry ny mponina Ontina Realy ny zoma fa 15 ny volana aogositra lasa teo.
raha iandro tapany no anaovan'ny fiarakodia ny lalana 720 kilometatra mampitoy an'ny Pont Sofia amin'ny Antsakabary adiny enina kosa no amitana izany amin'ny moto ka tsy ny salasala ny safidy ity fitaterana ity ny ministry ny mponina mba hahafahany miona amin'ireo vahoaka any Antsakabary. Noho ny faratsiany lalana dia nisy fotoana nianjera tamin'ny moto ny ministry ny mponina. Vory-lanina ireo mponina avy any amin'ny fokotany 5 niarany ny fandorana trano, ny tsena sy ny aona tamin'ny ministry ny mponina. Mbola anao zao no ministra hitanay ankoatra ny ministra zanaky ny faritra Antsakabary. Be ndraiky ministra ny fandimbitatto fa raha ohatra ka tsy zanaka ny faritra dia nao ny sambany. Mpitondra fanjakana voalohany nitsidika any Antsakabary tao anatin'ny 12 taona mahery io ny Tina Realy. Any andrenivohitrany dia misy miresaka hoe izay mpitondra matrahoaka Antsakabary dia miongana rehefa avy eo. Rehefa niteny ny président tsy maintsy makany Antsakabary nareo mijery ny vahoaka. Dia zany teny hoe à vos ordres monsieur le président, tsy maintsy tonga any Antsakabary zay satria vahoaka malagasy ny aty Antsakabary. Nanome fanazavana mikasika ny raharan-Antsakabary ihany koa ny ministry ny mponina. Efa vita tamin'ny 19 volana aogositra teo, zany hoe mbola vao herinandro lasa zay no nahavitan'ny fanadiadiana an'ireo mpitandro ny filaminana 100 zay nanatanteraka ny iraka taty Antsakabary tamin'ireny fotoana ireny ary dia hoentina eo anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Ilazana amintsika hoe tsy mipetra-potsiny akory ny fitondram-panjakana fa misy dia misy tokoa ny fanapahan-kevitra raisina sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny zavatra nitranga teto amintsika teto. Ho fanampiana ireo fianakaviana traboina ao anatin'ny hetsika fanarenana ny fotom-piveloman'ny mponina dia nomeny ministeran'ny mponina asa tosika avonjy maika tamin'ny alalan'ny asa tana maro ireo fianakaviana 773 tafo ny aram-boina ka 500 ariary isan'andro ny tampikarama amin'izany. Solotena 2 isam-pianakaviana ny mandray anjara amin'ny asa tana maro nandritra ny 5 andro. Nanolotra ireo fanitso misa 900 avy amin'ny fitondram-panjakana sy vary 7 taona ho an'ireo fianakaviana traboina ihany koa ny ministry ny mponina. Notolorana fitaovana-pianarana ihany koa ireo mpianatra miisa 570 tao amin'ny EPP Antsakabary. Tsy diso anjara ny fianakaviam-behivavy izay nitolorana milina fanjairana sy angatin'omby ary fitaovam-pambolena hafa entin'izy ireo mamokatra. Amin'izao trazogno zany koa zahay magnaniha akagny fo fantatra ohatran'ny sirany eo ampivavaka tsika mboty zahay fa mananana ka ny herina no ampingana. Tsy mbola tanteraka ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny Arenakibo ny tanty. Manaramaso ny famolavolana sy ho fampiarana io lalàna io ny banky iraisam-pirenena. Manorana Efson. Tao anatin'ny taona vitsivitsy no namolavolana ny lalàna mikasika ny fitrandrahana Arenakibo ny tany teto Madagasikara. Mbola lalàna tamin'ny taona 1970 hatramin'izao no mbola mifehy io sehatra io. Lalàna izay tsy mamaly intsony ny filan'ny firenena amin'izao fotoana. Mbola lavitra ny lalana amin'ny famoahana io lalàna vaovao io raha ny fantatra. Mbola noresahany solotena ny tahirim-bola iraisam-pirenena androany ny momba io lalàna io. Donc comme vous savez, le ministère est en train de revoir les textes. Araka ny efa fantatrareo, eo andalam-pijeren'ireo lalàna ministera. Ny lalàna amin'ny feny Arenakibo ny tany sy ny lalàna amin'ny feny fitrandrahana solika. Ny tantsotrika ara-teknika amin'ny banky iraisam-pirenena no tena ao, fa izay ihany koa dia manana ny fanaraha-masonay ao amin'ny sehatra io. Miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena, manampy ny ministera izay amin'ny fanatanterahana izany. Izay no sehatra iray anampianay ny ministera. Sehatra iray ihany koa ny antotanisa, miaraka amin'ny stats sy ny kadastra. Ezahana ijerena hoe inona avy ireo sehatra ahafahana mampiasa vola tsara. Arina ny vokatr'izay eo amin'ny toekarena. Tsy vitsivitsy eo amin'ny teknisianina, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fanjakana ny mbola sakana amin'ny famolavolana ny lalàna mikasika ny fitrandrahana. Tsy mbola hita mivaingana ao anatin'ny toekarena malagasy hatreto ny tombony, oentiny Arenakibo ny tany noho ny fisian'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Eza ny Arenakibo tany amin'ny fampantsoan'ny firenena, anjara toerany na ny lafiny antontanisa na ny zavatra mety ho avy amin'ny manaraka ahoana ny fandraisan'ny Arenakibo tany amin'ny fampantsoan'ny firenena, izy ny atako hoe
ahoana ny fiahitan'ny tsika teo Madagasikara ny fandraisana anjarany mine raha zao izy am'izao raha afaka 2 taona 3 taona inona ny zavatra mety misy. Mitohy hatrany ny gaboraraka amin'ny fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara. Manomboka amin'ny fanomezana ny taratasy fitrandrahana hatramin'ny fanaraha-maso, ny fitrandrahana sy ny famarotana ny vokatra no tokony haray maso amin'ny alalan'ny lalàna. Tsy ampy nefa ny fanarahana ireo noho ny tsy fisian'ny lalàna io. Isan'ny tokony hampiakatra ny fidiram-bola ny fanjakana ity sehatra ity raha voafehy raha ny fanazavana hatrany. Miantso vonjy kosa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny mponina Aucan Robin Fokotany Tambohobe vokatry ny asan-dahalo izay manao andian'ny 70 isa ireo dahalo ireo ary mitifitra sy mandoro trano. Andrasana araka izany ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana amin'ireo tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia miembotra ny komuna ambanivohitra Anteroka amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana eny Andranomena. Ny alakamisy izao indray ny ben'ny tanàna vao esorina ireo raha tokony tamin'ny ity androany ity. Iona saina. Ny alakamisy izao indray vao hidina eny Andranomena ny tompona andraikitra avy amin'ny komuna Anteroka hoy ny ben'ny tanàna Anteroka Razaka Andrainy Bezoro. Antony ny fiamorana ny fisian'ny fiaonana teo amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny raha ny fanazavana. Nambarany ihany koa fa tsy baiko avy amin'ny filoham-pirenena araka ny feomandeha izao fandraisana andraikitra izao. Tsy nisy mihitsy ny resaka ilay hoe fanadiovana androany fa efa nisy fiaonana tamin'ny délégué ny Amboamandrarina sy ny président Fokotany Andranomena fa any Anteroka io dia ny fanarahana teto dia hoe hatramin'ny farany volana. Avadika zala zavatra fa le izy avadika hoe filoham-pirenena ny idinan'ny filoham-pirenena trano fa dia anjarany tena manadio an'izany toeran'izany fa tsisy resaka an'izany mihitsy. Mandiso izany ny tompona andraikitra eo anivon'ny Fokotanina Andranomena izay tafaresaka taminay. Tsy miala eo ireo mpivarotra ireo raha tsy ny komuna Antananarivo renivohitra no manala azy ireo. Ny toerana ivarotany izay tsy eo ambany fahefan'ny komuna Anteroka raha ny fanazavana hatrany. Tena marina aloha dia ny andrany firaisana fahaenina komuna satria komuna urbaine ty Antananarivo ary seksio ilafy ty fa tsy seko Ambodratrimo azonao zany ka tokony tsy hidirana ambobo mihitsy zany ty party mipakatikeny ty dia ny komuna urbaine Antananarivo to positionné dia tena fa mandraindraikitra mihitsy ary zay tsy manaiky ary tsy azo miala mihitsy ireo olondreo ninona nataony satria Andranomena ty. Akanosana no andraisan'ireo mpivarotra ny fihetsiky ny komuna Anteroka izay miovaova eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Izay ratsaivina tamin'ity androany ity no nambarany ben'ny tanàna Anteroka fa analana ireto mpivarotra amoron-dalana ireto izao embotra amin'ny alakamisy izao indray. Ny mpivarotra izay nanambara fa tsy hiala eo amin'ity toerana ity na ho tonga aza ny fotoana voalazan'ny ben'ny tanàna Anteroka. Izy ireo izay manamafy ihany koa fa tsy ny komuna Anteroka ny tompona andraikitra amin'izy ireo. Izahay zany ny tena marina dia efa mahafantatra hoe anina tanàna Antananarivo le izy ka na inona zany ataon'ny komuna Ambobao dia zahay tsy hiala tompoko. Tsy hiala zahay satria ny tantara mihitsy zany no manambara fa na Andranomena dia misy ny Andoharamena ary ty fitobin'ny rano tokony tsy hisy idiran'ny komuna Ambobao mihitsy aloha zany ny eto amin'ity faritra Andranomena ity fa an'ny komuna Antananarivo renivohitra. Tsy mananjo aminay mihitsy ny komuna Ambobao fa ny urbaine Antananarivo ny tokony hananjo aminay. Ary raha ny toerana misy anay ataoko hoe tsy manelingelina ny fifamoivoizana ny olona mandalo fa milamina tsara. Ary izay mbola hiezaka mafy ny hanadio zany sy hanao ny foto-drafitrasa izay tokony atao momba ny tsena. Andrasana ny toy-ny raharaha ity. Andrasana ihany koa ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny domaine ny amin'izay komuna tompona andraikitra marina amin'ity toerana misy ireto mpivarotra ireto. Maty maraina io ny ben'ny tanàna ao amin'ny komuna ambanivohitra Andolofotsy distrika Miarinarivo fanafian-jolahy tao an-trano ny asabotsy teo ary faratrano lohany mafy vokatra izay niteraka io fahafatesana io raha ny fanazavan'ny zanany. Ny antarandriana io. Ny aliny sabotsy fa 20 ny volana aogositra teo i Foalahady nisy nanafika ny trano fonena ny Ramangason Jean Baptiste ben'ny tanàna amin'ny komuna ambanivohitra Andolofotsy distrika Miarinarivo. Jiolahy maromaro no nanao ny asa ratsy
dia ampamaky telo no hita tamin'ny alohany ity ben'ny tanàna ity taoriny ny fanafiana ary izay no nitarika tamin'ny fahafatesany. Tamin'ny aliny sabotsy alina sahabo tamin'ny folo teo eo dia tsy nisy nandreny ray tanàna fa Andriamatoa ben'ny tanàna Ramangason Jean Baptiste izay naratra nisy dia mpamaky anankitelo tao amin'ny lohany izay efa mazava ny andro izay vao hitan'ny fokon'olona raha be mandrika tao anatin'ny tokantranony. Izay no zavaniseho. Ny zavatra very tao dia vola. Ny vola moa zany betsaka ny vola tao fa ny tena isan'ny marina zany tsy tena hita isa satria anamboatra camion zany izy anamboatra automobile efa mbeteny tao anatin'ny ray volana izy nefa nanomana an'izay. Ny fitrangany zany satria nisy an'le zazalahy 12 taona tao dia nitsofoka avy eo amin'ny varavarakely izy dia avy any amin'ny varavarambe nisy ny ambona dia hoe zay ny tenin'ilay Andriamatoa ben'ny tanàna ny hoe misy olon-dratsy ity zany fa miomana dia le bandy kely tonga dia niakatra any amin'ny sanja any ambony plafond dia samyreriny tao dia tsy nisy nandre moa zany ny fomba ny ediny tao fa izy efa naratra be fa raha be rany trano efa mivony varavarana marain'ny andro. Vola manodidina ny 4 tapitrisa ny fantatra fa lasan'ireo jolahy raha ny fanazavana trany tao amin'ny hopitaly kosa izy no namon'ny ainy vao maly ihany koa dahalo 420 isa no nanafika tanàna iray tany amin'ny kominy iny ihany naka ny ombon'ny mponina iray tanàna miaraka amin'ny mpiambina ireo omby ireo. Mananombo mipetraka ao Tanety be Fokontany Soaloka komina Firavahana rehefa nitondra ny Jodako izay nivonony dalo taty amin'ny hopitaly no mandray telefônina fa lasany dalo ny ombiko mipetraka tao ny ombon'ny ray tanàna dia manana omby 5 mipetraka ao dia isan'ny lasany dia tsy haiko izay fandehany fa araky ny filaza ny mpandefa telefônina taty dia dalo 420 lany niakatra teo mbola mazava be ny andro asana tamin'ny 4 na tamin'ny 5. Nisan'ny omby aloha fa ny fahenoko dia ny ombon'ny ray tanàna mihitsy fa nisan'ny omby tsy fantatro izay isan'ny omby lasany. Amin'ny toerana rehetra manodidina ao amin'ny kominy Firavahana dia matety mpitranga mihitsy ary efa be dia be no fa foana omby zany ao amin'ny komina Firavahana. 10 kilometatra miala ny trano no misy ny mpitandro filaminana ny toerana vokany ny ampitson'ny tranga tokony tamin'ny 10 maraina teo no tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana tsy vao izao no nisy ben'ny tanàna niara ny fanafian-jolahy raha tsy ahivina ny volana jona teo maty voatifitra ny jolahy ny ben'ny tanàna ny komina Ambalakindresy sy ny rahalahiny raha fehezina tsy voafehatra eto ny fitandrona ny filaminana manerana ny nosy. Alohan'ny rahantsika ny tohiny vaovao ireto misy dokavarotra. Vous allez vous aimer. Parabole andray zao ny tena mila engagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny ivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sura Parabole Madagascar tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar
la télé comme je l'aime. Allez mama, manao feu de camp zahay hariva afaka miantatsy. Eny ary, alefa anay amin'ny voly. Yes! Ataontsika milay asiako radio amin'ny amin'ny voly aloha datsiko maman. Wow, super! Allô maman, merci fa mahafinaritra be aty. Ianao koa misy ratanarana ary mahazo ireo tombony rehetra miaraka amin'ny M-voly. M-voly tsotra, aingana, azo antoka. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mitontolona ataon'ny komitin'ny famarinana fandriam-pahalemana ary fiadanana ao Fianarantsoa manoloana ny tsy fandehanan-draharaha eto Madagasikara ankehitriny. Tsy mbola nazahoan'izy ireo valiny ny sosokevitra naroso tamin'ny fitondram-panjakana. Fanampanazavana. Fandrosoana sosokevitra tamin'ny mpitondra andraisan'ny andraikitra feno mahakasika ity sy fandriam-pahalemana ity. Ny kolikoly ny fandraika amin'izany, ny kiatrano an-trano, ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, ny fanomezana ny vahiny ny tany, ny sy fanarahan-dalàna isan-karazany. Sy hita nefa hatramin'izao ny fandraisana andraikitra toy ny olona miasa any anefitra ny ray aman-dreny Iveka sy ny ray aman-dreny Mpiangonana ary ny olona mitaraina noho ny fahoriana mianjady ka vao maika mitombo ny herisetra iainan'ny vahoaka na eny ambanivohitra na tanan-dehibe na amin'ny lalam-pirenena na amin'ny toeram-piasana saika manerana ny nosy. Ny fiangonana dia manana ny laminasany zany sy be koa ny izan'iza zany izy araky ny filany fiangonana azy sy be koa ny mpanao politika sy miakina amin'ity ny sisy fandraisana kely misy izy fa zao kosa maravaka hoe ny mpanao politika mitady fomba mba hanaovana anodikidinana saim-bahoaka mba hafaible ny zavatra atao zay ngay ny marina zany fa kosa hoe dia entsika mianakavy mijery miaramita fa vomaika iamafy ary zay zao zay tonga eto ankehitriny satria agnay moa zany sy hiditra amin'ny hoe polémika amin'ny zavatra samy olo fa zany hoe dia mitony zany mitasika ny fandehany eo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia antony maro ny mahatonga ny ray aman-dreny tsy mahavita vaksiny ny zanany indrindra ny eto andrenivohitra. Tafiditra amin'izany ny internet izay efa andavanandron'ireo renim-pianakaviana na ny fahasahiranana iainan'izy ireo amin'ny fitadiavana. Narindra no manana. Miteraka resabe ny anivon'ny tambazotra sosialy sy ny anivon'ny fiarahamonina ny vaksiny ho an'ireny sy ny zaza hatrizay. Antony maro no manakana ny renim-pianakaviana tsy havita izany raha ny fanazavana. Eo ny fitadiavan'izay hatrehana isan'andro na ireo resaka miparitaka eny anivon'ny tambazotra sosialy izay mandeha etseroa. Marisarisa izy ireo maloana izany ka ambany hatrany ny tapa-avitriny renim-pianakaviana hanao vaksiny. Mandidina ny 400 izany ho an'ny CSP2 ampasan'ny maly manokana. Mandeha be loatra any anatin'ny tambazotra serasera zay aparitaky ny olona moa zany dia tsy dia mampazoto azy loatra no le hoe voka-dratsy daholo no aparitaky ny olona zay azo lazaina hoe tsy mitombina loatra kanefa iny ny tena tafiditra ao an-tsainy zareo zany dia lasa sakana tsy dia mampazoto azy loatra manao an'ilay vaksiny aty amin'ny tobim-pahasalamana indrindra fa hoe tobim-pahasalamana mpanjakana nefa marihana fa maimaimpona ny vaksiny. Internet amin'izao fotoana izao dia be dia be lazaina ka tsy tokony tsika hianona fotsiny hoe ny internet nanao an'izao dia atoky an'izay zavatra izay tsika na Facebook ny teny an'izao tsy izay mihitsy manjary tsao dodao ilay zavatra mitranga fa tokony anatina ny tompona andraikitra amin'izany zavatra izany tsika vao mino hoe zao marina izay zavatra izay fa tsy tokony ho raisina fotsiny amin'izay le fahenona izay zavatra eny hoe fahitana izay zavatra izay fotsiny. Ohatra kosa ve zaza fa marary mafy be ve dia mbola ho ataontsika vaksiny ihany tsy mety angamba izay ary io dokotera no mahafantatra bebe koa an'izay zavatra izay hoe manatona any amin'ny tobim-pahasalamana.
sakana maro no mampiemitra nyreny hanao vaksiny ny zanany na dia maimaimpona aza izany. Samy manana ny paikadiny ireo tom-pahasalamana na eo aza ireo olona sedrain'ireo mpanentana ara-pahasalamana mandritra ny fidinana ifotony. Misy ihany koa ny programme nanaovana plan d'action mihitsy niaraka tamin'ny direction PEV sy midina ny dokotera maimaimpona indroa isam-bolana hatramin'izao hoe indroa isam-bolana no fitra amin'izay. Dia ireo zany no entina manendrika an'le tokony ho enjehana na eo dia eo koa ireo rumeur sy ny namany rehetra fa niezaka moa zany dia tsy maintsy atao isaky ny mandeha midina ny ankizy. Tsy azonao mihitsy zay zany sarotra be dia tsy an-daniny koa zany reo le hoe misy trano lehibe mifefy be reny zany raha anetana zay matetika be manko zay hoe manao porte-à-porte indraindray zany anetana dia mandony ianao tsy mahazo le trano zany mihidy rehefa vady tsy misokatra ny alika mivovo dia tsy afaka miditra ao mihitsy ianao mety tsy eo koa ny tompo-trano fa mety ankizy mpanampy fotsiny eo dia le mpanampy tsy afaka apiditra anao ao trano dia izay manahirana be zay zavatra satria tsy ho tonga any amin'le olona etefany le fanentanana mihitsy zany le izy. Tanterana amin'ny volana novambra ho avy izao ny andiany faraika ambin'ny folo ny vaksiny iadina amin'ny levakozatra mitetina 7 miliara ariary ny teti-bola ampiasaina mandritra n'ity andiany ity. Ankoatra izay misy araika ambin'ny folo ny aretina voasoroka amin'ny fanaovam-vaksiny mialohan'ny faheritaonany zaza iray. Tamin'ity taona ity tranga maro no efa nisongadina eny anivon'ny fiarahamonina teny Analamahintsy sy tany Toliara mahalon'izay resaka vaksiny izay. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tapaka efatrandro ny herinaratra tamin'ny faritra avaratra andrefan'ny 67 hektara ny farany herinandro teo. Ny tokony vokatra izay ireo mponina teny an-toerana maro ny fahasimbanana teraka io fahatapahan'ny herinaratra io raha ny fitarainan'ny mponina. Fanadina rindra Andriamaefa. Mitaraina ny mponina noho ny fahasimbanana teraky ny fahatapahan'ny herinaratra naharitra efatrandro teny amin'ny faritra 67 hektara avaratra. Ny alakamisy lasa teo no nanomboka tapaka ny jiro ary tsy niverina izany raha tsy ny maraina ny alatsinainy raha ny fantatra. Ny sedra afaty antoka ireo mpampiasa herinaratra indrindra fa ireo izay tena mivelona amin'izany mandritra ny fotoana natapahany jiro. Be zany zavatra simba amin'ny zavatra lafina zao amin'ny ary hitanao fa sy bereo tsy mandeha mihitsy tsisy fidiram-bola mihitsy zao nanomboka tamin'ny zoma ka hatramin'izao. Daholo tombatomba mety amin'ny ray ala amin'ny ray hetsany. Nanao fitokonana sy nandoro-kodiarana ny mponina teny 67 hektara avaratra ndrefana vokatrio ny aliny alahady teo. Fahasimbana tamin'ny fitaovana mitsinjara herinaratra no antony fatapahan'ny herinaratra io. Ny maraina teo vao vita ny fanamboarana raha voalazan'ireo mpampiasany herinaratra. Arakin'izay moa ny antso ny jirama foana zany hatramin'izay hoe tapaka le jiro sy ny sisa tonga tao zareo nijery dia ohatrany hoe le transphoto zany may dia eny ana izahay taty moa zany nahita hoe nisy setroka donaka ihany tao dia ohatrany laza hoe tsy nahita piesy ry zareo raha tsy androany alatsinainy zay zareo vao tonga tao zany nanamboatra an'le izy. Ny fisian'ny halatra herinaratra amin'iny faritriny no voalaza trany ho antony fahasimbana sy ny fatapahan'ny herinaratra lavareny eny toerana. Efa nisy ny fanamboarana izay nataony jirama ary efa niverina ny jiro amin'izao fotoana izao. Nitsidika ny faritra Tomasina ny Miss Jeunesse Madagasikara sy ny Miss Jeunesse World ary ireo délégationna miaraka aminy ny faran'ny herinandro teo fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny komity mpikarakara an'ny Cool TV FM no afana nanatanteraka izany Gaëtan Andriatsilavo. Toerana maro no notsidiny Miss Jeunesse Madagasikara sy ny Miss Jeunesse World ary ireo délégationna miaraka aminy nanomboka ny zoma lasa teo. Ny ainga teto Antananarivo nandalo tao Andasobe nitsidika ireo valan-javaboary. Allez, essaye. Oh, purée. Oh. Ah oui, il me kiffe. Il a kiffé, j'ai dit faire. Mais tout à l'heure, on a vu... Tout à l'heure, on a vu, je mors. Arrivé à destination. C'était trop bien. Oh là, oh là. Taorin'izay dia ny roso hiazo an'ny Tomasina. Ariva ny andro vao tonga.
voyage aloha tena somary nandriraka ihany fa nafinaritra satria tsara be daholo ny paysagentsika dia tamin'ny nandalo tao andasy be dia afaka nahita ireo biby dia nafinaritra be ny fiarahana. Feno dia feno ny fandaharam-potoana teto Tomasina, ny tapany maraina, nitsidika ny tanàna. Donc la ville de Tamatave a été conçue par un architecte qui s'appelle Henri de Contelou, qui a conçu donc la ville dans toute l'Afrique. Nitsidika ny bazary be sady ny antsena voandalana sy fahatserovana. Taorin'izay, nitsidika orinasa madinika iray mamokatra tapy vita amin'ny taretra. La plupart des personnes qui travaillent ici, c'est vraiment les personnes du quartier. Merci pour la visite. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Tapitra ny fitsidiana, ny azo any voloina, toerana ahitana valan-javaboary ihany koa. Ny roso tamin'ny fanaovana shooting ny tapany hariva. Et remets le visage un peu vers nous. Voilà. Voilà. On l'a fait déjà. Change de pose. Voilà. Charpe comme ça. Ny aliny sabotsy, nahazo fanasana anatrika défilé de mode, ny arahana tamin'ireo styliste any an-toerana izy ireo. On gardera de Madagascar et Jennifer en gardera également un merveilleux souvenir. Alors merci à tous car c'est aussi grâce à vous que nous avons pu passer un agréable séjour. Merci à tous et bonne soirée. Ny andro fahatelo, nitodidoha ny verina teto Antananarivo. Arahinao anatin'ny fandaharana misy jeunesse Madagasikara eto amin'ny Kolo TV ny andinindininy momba ity fitsidiana teto Tomasina ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia tontolon'ny rugby. Mitohy ny fifaninanana eo amin'ny ligina Analamanga amin'ny fiadiana tompon-daka izay hiditra amin'ny andro fahadimy amin'ny farany herinandro avy izao. Marajaona. Tetsy amin'ny kianja ny Malakama tetsy Tanimena izay napalaza ny tontolon'ny baolina lavalava hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanatotosany ny ligina Analamanga ny andro faefatra. Ny fiadiana ny tompon-daka ny Analamanga ao anatin'ny baolina lavalava. Tonga maro moa ireo mpitisy mpakafy izay tontolo anisan'ny ankafizin'ny rehetra ary mitana larana voalohany eo amin'ny lalao iraisana ity baolina lavalava ity eto Madagasikara amin'ny akapobeany. Raha ny vokatra tao anatin'izay natsony ligina Analamanga no hoe top 9 no hitondrana azy ity teo amin'ny elita faharoa izay niona-ny iasanakady fotsy nanilika mazava ny CFA tamin'isa 2010 no enina. Teo amin'ny elita voalohany kosa indray ny TFA avy anaty azo dia lavo ny 15 family tamin'isa 7 no 4 ny Sarakadisala kosa ny Besetroka sy ny commune Antananarivo renivohitra ny voaka sepitra ny ekipan'ny Menavalahana ny stade olympique de l'Enirina nanoloana ny Matadoria tamin'isa 10 no 2 ny voaka ho mpandresany koa tamin'isa etiety ny ekipan'ny Andrina nanoloana ny Tamma Vetsianosbe tamin'isa 20 no 9 itoy amin'ny farany herinandro avy izao ny andro fahadimy raha ny fanazavany ny filohan'ny ligina Analamanga Ravelo Jaune Andry ny fananana rehetra ao anatin'izay top 9 izay ahitana ny ekipan'ny TFA 15 family commune Antananarivo renivohitra ny Besetroka ny stade olympique de l'Enirina Matadoria 3FP Tamma Vetsianosbe ary ny Boakely Manohatra Avetsy Akasina ireo no mandrafitra ny fananana ao anatin'ny fiadinany tompon-daka ny Analamanga eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava.
Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tondraky ny rano tanteraka ny tanànan'ny Houston izay tanàna maro olona indrindra ao États-Unis. Ny rivo mahery Harvey no niteraka izany. Milaza ho andalo ao an-toerana rahampitso ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump fanadiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Rano mahatratra avo 5.20 cm ny eo an-tampon-tanànan'ny Houston ankehitriny no ilay rivo mahery Harvey dibo-drano tanteraka ity tanàna isan'ny be mpony indrindra ao États-Unis ity. Laza ankilany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa aharitra andro maromaro ny rotsakorana ary tovy ny heriny mandritra izay. Hatreto, roa no fantatra fa namoniny ainy vokatra izay. Anarivony maro ny olona nafindra monina, tanàna maro ihany koa no voakasiky ny fahatapahany herinaratra amin'izao fotoana izao. Manomboka ny maraina, hariva, mitohy amin'ny alina, tsy akiato io rotsakorana teraky ny tempête Harvey io. Anjatony maro ny mpamonjy voina mivezivezy any an-toerana, miezaka manampy ny mponina. Hidinao Houston ny filoham-pirenena Donald Trump rahampitso. Raha tsy ahivina ity rivo mahery arahana rotsakorana ity no nahery indrindra tany an-toerana atao rian'ilay rivo-doza Katrina nandalo atao États-Unis ny taona 2010 izay nahafatesan'olona mahery ny 700 isa. Alohan'ny sarana daverinanao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Efa nivoaka tamin'ny farany herinandro lasa iny didim-pitondrana ananganana ny komite interministériel andrafitra ny fanatsarana ny lalam-pifidianana raha ny fanazavan'ny filoha lefitry ny CENI. Tsy mbola tanteraka ny fanavaozana ny lalàna mifeny arenan-kibon'ny tany manara-maso ny famolavolana sy ny fampiarana io lalàna io ny banky iraisam-pirenena. Ary farany mody ny tsidika ny faritry Tomasina ny Miss Jeunesse Madagascar sy ny Miss Jeunesse World ary ny délégation miaraka amin'ny farany herinandro lasa teo fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny komite mpikarakara ary ny Cool TVFM no nafana nanatanteraka izany. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.